Mbola eo amin'izay vaovao izay dia manana ny andrasana amin'ny gouvernemanta iraisana avokoa ny rehetra. Anisan'izany indrindra ny bentanana ny commune ambanivohitra Mahereza ao amin'ny distrika eny Ambohidratrimo. Teo jerentsika ary ny sary. Fampiarana ny lalàna ary fanohizan'ireo tetik'asa-pampandrosoana efa natomboka. Anisan'izany ny fanomezana fanampiana ho amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny commune. Ireo no anisan'ny andrasan'ny bentanana ny commune ambanivohitra Mahereza. Ao anatin'ny distrika Ambohidratrimo, ny gouvernementant Saint-Christian, indrindra ny ministry ny fitsinjaram-pahefana vaovao izay isahana voalohany ny commune. Ho anay bentanana kosa nefany tsotra ny anay ho an'izay olona tonga eo na hoiza na avy amin'ny aklafy avaiza na avaiza dia tsotra ny anay hoe voalohany aloha dia ny fampiarana lalàna. Ary manarakaraka izany dia ny fijerevana sy ny fanohizana ny asa rehetra izay efa natomboka sy efa natao hatramin'izay. Ohatra amin'izany ny fiara-miasa tamin'ny AFD zao reny projet lalakely reny irinainy mba hitohizan'ireny. Eo ihany koa ny fanomezam-panantenana tamin'ny alalan'ny adidy tohana izay avy amin'ny fitoram-panjakana foibe tamin'ny alalan'ny subvention de fonctionnement zany izay ataoko hoe dradradrarindreo bentanana angamba hatramin'izay fa mbola tsy tonga ny taona 7-20 sy ny 8-20. Ankoatr'izay dia ny antenaina misy ny fiara-miasa akaiky kokoa. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa ity bentanana eny amin'ny commune Mahereza ity izay 10 kilometatra miala amin'ny commune Laka misy ny Fenorivo fa ilaina ihany koa mifandraisana andraikitry ny gouvernemanta vaovao amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana amin'izao fotoana izao. Angatanay sy irarianay sahady ny fiara-miasa amin'ny gouvernemanta izay hitsangana eo ho an'ny tompona andraikitra isana ambaratongany mihitsy ny tiako atongavana indrindra ny tompona andraikitra ny fandriam-pahalemana satria raha ho an'ny commune iadidiko manokana dia tena miroro mihitsy tao anatin'ny ataoko hoe ray volana teo eo zay isanandro dia misy fanafian-jiolahy amin'ny tambasy tena raha ka ohatritsika hoe tamin'ny zoma heriny zao ao anatin'ny alina anankiray amin'ny 12 alina hatramin'ny 2 maraina mavita manafika tranon'olona anankifito ry zalahy izay tena mahasahirana. Araka izany andrasana amin'ny vahaolana entin'ny gouvernemanta vaovao manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana eto amintsika na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra.